Ry havana malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mpaminany mahatory filazantsara. Mpaminany mahatory filazantsara. Zany no asongady mofinainantsika anio amin'ny bokin'ny Mika 7:1-5 hatramin'ny 9. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: izao no lazain'i Jehova ny amin'ny mpaminany izay mampania sy ny oloko, dia ireo izay manaikitra amin'ny nifiny nefa mitory fiadanana, ary izay tsy manisy anina eo am-bavany kosa dia iantsony anaovany ady masina. Koa izany no isin'ny alina aminareo, ka tsy hisy fahitana, ary ny maizina aminareo ka tsy hisy fankatovana. Fa ilentika tsy hazava ny mpaminany ny masoandro, ary ho maizina aminy ny andro. Dia homenatra ny pahita, ary angahy ihany mpanao fankatovana. Eny, hitampom-bava avokoa izy rehetra satria tsy misy valiny avy amin'Andriamanitra. Fa izao kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehova mba amin'ny rariny sy ny faherezana, mba hanambara amin'ny Jakoba ny elony sy amin'ny Israely ny fahotany. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mpaminany mahatory filazantsara. Tamin'ny andron'ny Mika mpaminany nanodidina ny taonjato 9 talohan'i Jesosy Kristy, dia efa nanomboka tafiditra tsikelikely tao amin'ny asa fisoronana. Eny, na tamin'ny asa mampaminany koa aza ny mpikaramanady. Toa tsy ny mahataranaky arona no namaritra ny fisoronana, fa nataony fiantsona ka izay vonona no nanao hany ka nanatanteraka ny asa tamin'ny filana, tamin'ny tombotsoa manokany tena ireo mpanompon'Andriamanitra, fa tsy araka ny antson'Andriamanitra. Ny mpaminany sisa no nantenaina anavotra, kanefa indro misy mpaminany ihany koa tratran'ny filana tombotsoa, ka raha misy izay mahatolotolotra dia notononony tamin'izy ireny ny fiadanana. Raha misy kosa izay tsy manan-katao, tsy manan-kaloha, dia hiadivany, anaovany ady masina ho ny andininy 5 hitantsika eto. Hany ka tsy nahatory filazantsara intsony ireny mpaminany ireny, ary raha miantso an'Andriamanitra aza dia tsy miaino azy Andriamanitra. Ny tena mpaminany kosa dia mahatory filazantsara, ka dia ireo izay feno ny fanahin'i Jehova araka ny 9, feno hery, feno ny fanahin'i Jehova ka mitory filazantsara marina, manambara fampibebahana, mitory ny famelan-keloka, ka manambara ny elony sy ny fahotana, na manan-katolotra izy na tsy manan-katolotra. Vokany, ny fanahin'i Jehova mihitsy ny momba ny filazantsara toriana, fa ireto izay mitady tombotsoa manokany tena kosa dia tonga maizina aminy na ny masoandro aza. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, efa hatramin'ny ela, ary ambaraka ankehitriny dia misy mandrakariva ny mpitory filazantsara toa mpikaramanady. Asa raha tsaroantsika fa tamin'ny andron'ny Ezekela mpaminany dia misy zany nahatonga ny Ezekela ny teny mafy manao hoe: ny tavo ny haninareo, ny volo ny tafianareo, ny nafaha vonoanareo, nefa ny ondry tsy mba nandrasanareo. Dia tonga ondry tsy misy mpiahy ny ondrin'Andriamanitra. Ry havako,
Jesoa Kristy dia nanafatrafatra fatratra andraso ny ondroko izy. Ary nambaran'ny apôstôly zany, hiandro ny ondron'Andriamanitra tsy antery na amin'ny faneriterena na amin'ny fisentona, fa hiambina ny fanana izy ireny kosa amin'ny finiavana. Ry havako malala, aoka tsy ho voasariky ny filana sy ny fitiavan-karena sy ny fitadiavana tombotsoa ny fitoriana ny filazantsara. Aoka tsy ho voasidokana izay mpitory filazantsara mitady harena isika, fa izay fienoan'ny fanan'Andriamanitra kosa no mahatory filazantsara marina. Todika ihany koa amin'ny mpitory filazantsara rehetra, mba tsy ny tombotsoa no hibaiko amin'ny fitoriana ny filazantsara, fa ny antson'Andriamanitra marina, ka ho marina amintsika ilay hira fanao hoe na ho voky na ho naona tsy handany fanompoana. Aoka tsy ho teren'ny filana isika, ka hifidifidy toerana anatsatoana zaranangady, hifidifidy rano hiroboana, fa atoko kosa ny herin'Andriamanitra momba, fa izay mitory filazantsara dia velomin'ny filazantsara kosa. Aoka atoko ny fanahy masin'Andriamanitra isika, izay momba atsika tamin'ny fanirahana izay nanirahany atsika, ka tsy handeha irery isika, fa ny fanan'Andriamanitra no momba atsika. Karakarao ny an'Andriamanitra, dia izy kosa hikarakara atsika. Aza havariana mihevitra ny amin'ny tena manokana, fa jereo ny an'Andriamanitra dia izy kosa hijery anao. Misy fotoana ry havako malala, tafiditry ny mpikaramanady toy izany eo amin'ny sehatry ny fanompoana eny, fa na dia eo amin'ny fiangonana masina azy. Ary indraindray aza atao sarotra amintsika ny manavaka azy ireny, kanefa eto dia tsaroantsika ny mofinainantsika omaly ihany. Araka ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe na izahay na eny na dia anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo, dia aoka ho voaozina izy. Ny filazantsarany Jesoa Kristy ry havana dia tsy filazantsara voasandam-bola, tsy karamana ary tsy hitadiavana tombotsoa, fa toriana mba ahenika ny tontolo rehetra, mba hipaka any amin'izao tontolo izao ny famonjena, mba hahatonga ny olona maro ho vonjena. Anjaran'Andriamanitra kosa rehefa avy eo no mandray an-tanany, ny mikarakara, ny miantoka izay mitory, satria izy no efa niteny hoe indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. N'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Jesosy malala misaotra anao izay ny amin'ny herin'ny filazantsara izay antefanao aminay, ny antson'ny filazantsara izay maniraka anay n'aiza n'aiza, ary ahatanterahanao ny fomba anao anay koa. Mivavaka izay ho an'ireo mpitory filazantsara marobe, ireo evangelista any amin'ny saha vaovao, any amin'ny poste d'évangélisation samihafa, ireo izay any amin'ny toerana saro-dalana, ireo izay sahirana amin'ny fivelomany Tompo, aza velanao anjeny andro lava izy ireny, ka hitady ny hohanina hetsy sy aroa, fa aoka ianao hanolotra ny sahazaza. Dia matoky manana anao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo ny fiantsoana marina. Amen.